professionnels du bâtiment ou particuliers, pour vos articles de bricolage et de construction, choisissez Batimax. Batimax, la qualité au meilleur prix. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. La 4G Batelma vous présente Ny Vaovao. Pour votre sécurité et votre confort, de nouveaux services, de nouvelles couleurs, de nouvelles stations. Jovena, source d'énergie. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. Lasso. XXL. Manolotra anao ny Vaovao. Mampatanjaka vokarin'ny orinasa Star. Blue Line TV safidy tsara indrindra. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. VTI Manolotra anao ny fampalalam-baovao. Tontosa tamin'ity androany ity ny fitoam-pitsarana manetriketrika nataony ny fitsarana avy momba ny lalam-pandroenana. Nanaova ny filoham-pirenena Andry Rajoelina ny fianianany mialoha ny andraisan'ny asany. Hipaka amin'ny isam-batan'olona ny fampandrosoana ary ho tanterahina ny velirano. Izay niteboka nandrasa ny vahoaka malagasy ary namafisy ny filoha Andry Rajoelina tamin'ny lahateny nataony fa ho tanterahiny. Iray amin'ireo teboka lehibe ahafana mampandroso an'i Madagasikara ny fitsinjaram-pahefana tena izy, izay efa ny adiny antoko malagasy miaramianga hatr'izay. Ny fitsinjaram-pahefana tena izy izay no amafisy ny filoham-pirenena fa tsy maintsy ampiarina eto Madagasikara. Ary avetrana ary ny andindininy mahakasika ireo. Miarabanao tompoko lasy tompoko vavy manaraka hatrany ny fahitalavitra koly analantsiny ny fahatarany ny fanarahanao ny fotoana ny fampalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra fa izao kosa dia saina ampanajana ianao anaraka izany hatramin'ny farany. Isantarantsika izany ny fametram-pialany ny gouvernemanta Tsay Christian ny ariva teo tamin'ny filoham-pirenena voafidy Andry Rajoelina. Ity fametram-pialana ity izay tafiditra tanteraka anatin'ny fanajana sy ny fampiarana izay voalaza ny lalàna. Mifarana ny fandraisana ity gouvernemanta ny fampiraisana ity ny asany izay nisahana ny fifidianana moa indrindra tao aorian'ny fandraisan'ny filoham-pirenena vaovao ny fahefana hitondra indray ny firenena tao anatin'ny 5 taona. Andrasana treto izany ny fanendrena ny prime ministre vaovao sy ny fananganana ny gouvernemanta vaovao izay tsy ho ela intsony ary ho tanterina aminao eto amin'ny fampalalam-baovao ny Kolo TV hatrany moa ny mikasika izay fivoaran'ny raharaham-pirenena izay fa ankoatra izay ihany koa dia tontosa tamin'ity androany ity ny fitoam-pitsarana manetriketrika izay nataony fitsarana avy momba ny lalam-panorenana nanaovan'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina ny fianianany mialoha ny andraisan'ny asany filoha teo aloha lehibena androm-panjakana sivily sy miaramila olom-boafidy ary filoham-pirenena sy filoham-panjakana vahiny maro ankoatra ny vahoaka malagasy no tonga nanatrika izay fianianan'izay. Androany fa 7 Janoary taona 2024 andro lehibe manatantara eo amin'ny firenena malagasy. Andro izay nanatanterahana ny fitoam-pitsarana manetriketrika nataony ny fitsarana avy momba ny lalam-pandroenana nanaova ny filoham-pirenena Andry Rajoelina ny fianianany mialoha ny andraisan'ny asany. Tamin'ny 10 sy 10 minitra no nigadona ny filoham-pirenena Andry Rajoelina. Taorian'izay no niditra sy namonjy ny toerany ihany koa ireo mpikambana eo anivon'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandroenana notarian'ny filohany Jean-Éric Rakotoarso. Tamin'ny 10 sy 15 minitra no nanomboka ny lanonam-pitsarana. Ny famakiana ireo andinin-dalàna maro mialohany ny rosoana tamin'ny fianianana. Tamin'ny fifidianana fidinana faharoa nataon'ny 9 Desambra 2024. Andriamatoa lehibe ny tena fiakaran-tsoratra miangavy ianao mamaky ny andin'ny lalàna mahakasika izany. Ny faharoa-efapolo amin'ny lalam-pandroenana. Ny filohan'ny Repoblika no filoham-panjakana. Fidina hiasa mandritra ny 5 taona azo avaozana ilay mandeha amin'ny alalan'ny fifidianana andraisan'ny rehetra anjara mivantana izy. Alohan'ny andraisana ny asany
Di Filoana Republika amin'ny fitsarana manodidina fitsarana manodidina eo amin'ny firenena sy amin'ny firenena ny firenena ary fitsarana tampo dia manao zao fianarana tsy zao tefa roapeteko ambara fa andriamanao Andrinirina Rajoelina no lany ho filohan'ny Repoblika. Andray ny asany izy manomboka ny fotoana anaovan'ny fianarana mandritra ny fotoam-pitsarana manetsiketrika ataon'ny fitsarana avo momba ny lalampandrenana. Taorian'ny fahamalinana ny fanontaniana napetraky ny filohan'ny fitsarana avo momba ny lalampandrenana ny roso tamin'ny fianianana ny filoham-pirenena Andry Rajoelina. Eto anten'Andriamanitra sy ny firenena amin'ny vaovao malagasy ninao fa nateraka atsaka ny sanjaka ary ampamarina ny andraikitra lehibe mafilohan'ny firenena malagasy azy. Nianinao fa ampiasa ny fahefana rehetra natolotrany ary anokana ny rehetra iarovana sy amapisana ny firaisam-pirenena sy ny zon'olombelona. Nianinao fa anaty sy hitana toy ny anakariamaso ny lalampandrenana sy ny lalapanjakana hikatsaka hatrany ny soan'ny vahoaka malagasy tsy akanamana. Ny roso tamin'ny fametrana ny marika fa filohan'ny Repoblika vita fianianana ny filoham-pirenena Andry Rajoelina izay nampisalorana ny lehibe ny maro-bolona impanjakana. Chancelière de la République ouverte. Taorian'ny fahavitan'ny fotoam-pitsarana manetriketrika natao ny fitsarana avy momba ny lalampandrenana nanaova ny filoham-pirenena Andry Rajoelina ny fianianana ny roso tamin'ny fandraisam-pitenenana nanoloana ny vahoaka malagasy ny filoha Andry Rajoelina ny alohany ny safon'ny andiatafika. Ny roso tamin'ny matso ireo mpitandron'ny filaminana taorian'izay. Fotoana ihany koa nampisehoana ireo fiara vaovao izay santatra ihany tamin'ny nampanantenay ny filoham-pirenena Andry Rajoelina fa hamahana ny olana eo amin'ny tsy fandriam-pahalemana. Ilaina ratsy zany ny avy ao anatiny io fiara vaovao sady mitifitra ihany koa any amin'ny misy any jiona. Alaina na ratsa ampidirina amina fiara izay raitra dia raitra ny ao anatiny ao. Ny ataon'olona kosa dia azo toarina ampidia ilay fiara inspecteur ASP. Mandeha ihany famanila-tivitra amin'ireo jiona.
raha ny zava-nisy voaja ny arofenitra ary firenena mahery ny 570 no voasolon-tena izay nahitana ny filoham-pirenena sy filoham-panjakana ambony maro. Entitra ihany koa ny fitandronan'ny filaminana. Nisy ny fizavana ireo izay niditra ny kianjabeny Mahamasina. Tao anatin'ny filaminana no niatrehan'ny rehetra ity lanonandehibe teto Mahamasina ity izay nanaovan'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina fianianana. Faraka ny fanampitena tseo dia filoham-panjakana maro, praiminisitra lefitra, mahasiovo ary iraka manokana maro no tonga teto Madagasikara. Ireo olo manan-kaja vahiny no tiana resana ao anatin'izay avy amin'ny vazatany efatra nanatrika iny lanonam-pianianana ny filoha Andry Rajoelina iny. Fanadidina kehitriny. Firenena avy any ivelany manodidina ny 570 na tonga solon-tena tamin'ny fanatanterahany filoham-pirenena Andry Rajoelina ny fianianana androany teny Mahamasina. Isan'ny songatina ohatra ny fahatongavan'ireo filoham-panjakana na solon-tena na iraka manokana avy amin'ny firenena misandratra atsy Afrika na ny pays émergents africains. Ny fifanotronana tahaka izao izay midika fitoviny ny fomba fijery dia ny fisandratan'ny firenena atsy Afrika tsy voatery hiankin-doha amin'ny mpamatsy vola sy ireo firenena tandrefana. Izany hoe manome vahana ny fiara-miasan'ny samy Afrikanina na ny coopération sud-sud fa eo ihany koa ny fiezahana hivoatra sy handroso miainga amin'izay eo an-tanana sy ireo arena azo trandrahana na ny autofinancement. Anisan'ireo nanatrika ny lanonam-pitsarana androany ireo filoham-panjakana samihafa toy ny filoha Ghanéana Nana Addo Akufo, ny filoha Guinéana Alpha Condé, ny filoha Etiopiana Vaovao Sahle-Work Zayde, ny filoham-pirenena Namibiana Hage Geingob, ny filoham-pirenena Zambiana Edgar Lungi, ny filoha Comoriana Azali Assoumani, ny filoham-pirenena lefitra ao Seychelles Vincent Méritant, ny filoham-pirenena lefitra i Côte d'Ivoire, ny praiminisitra lefitra ao Maurice, ny praiminisitra lefitra Sinoa. Tazana tao an-toerana ihany koa Andriamatoa Joachim Chissano, ny filoha frantsay teo aloha Nicolas Sarkozy. Ireo iraka manokana sy solon-tena ny governemanta samihafa. Ny Sadek ohatra izay nosoloany ny sekretera mpanatanteraka teny, ny sekretera jeneralin'ny COI, ny sekretera mpanjakana ao amin'ny ministera ny raharaham-bahiny frantsay Jean-Baptiste Lemoine. Ireo mahasiovo samihafa toy ny mahasiovon'ny Cuba, mahasiovon'ny Canada. Tao ihany koa ireo iraka manokana avy any Angola, Sénégal, Corée, ny iraka ny firenena mikambana, ny iraka manokana Japonais, ny ministra lefitra ny raharaham-bahiny ao Russia. Anisan'ireo vahiny manan-kaja tonga tao ihany koa ny mpanorona ny Dubai City. Tao ihany koa ireo vahiny samihafa miasa sy monina eto Madagasikara. Ho an'ny mpandinika sy ny mpanara vaovao, ny fahatongavan'ireo vahiny avy amin'ny firenena samihafa ireo dia midika fahavononana hiara-iasa amin'ny firenena malagasy. Fasambany teo amin'ny tantaram-pirenena no nahitana ny fanatrehan'ny filoham-pirenena telo ny fandimby ny fianianana ny filoha Andry Rajoelina fahitana taratry ny fampiavana-pirenena izay tsy hita nandritra ny taona maro izany raha ny fanehoan-kevitra ireo mpisehatra samihafa toy ny CFM fa teo ihany koa ny filoha Didier Ratsiraka. Ny afaka tsy toy ny mahazatra hatr'izay nahazoana ny fahaleovan-tena sy nandritra ny fianianana izay nataon'ny filoham-pirenena ny fandimby teto Madagasikara. Ny zava-nisy androany tetsy amin'ny kianjabeny ny Mahamasina. Tonga nanatrika ity fianianana ity avokoa ireo filoham-pirenena ny fandimby teo aloha. Nahitana ny filoha teo aloha Didier Ratsiraka, ny filoha Marc Ravalomanana ary ny filoha Hery Rajaonarimampianina. Fihavanam-pirenena goavambe araka izany no niseho androany ary fanantenana ho an'ny fampandrasoana ny Madagasikara. Ara-dalàna zany amiko fifankatiavana sy ny fampihavanam-pirenena no hitako hoe zava-dehibe indrindra raha tsy misy ny fampihavanam-pirenena tsy mandroso Madagasikara. Efa zava-dehibe iny tokony tohizana fiaraha-miasa hatramin'ny farany. Fanometanana farany fanometanana tsy efa lasa lavitra Madagasikara. Raha tsy nisy ny crise tamin'ny 2002, tsisy ny crise tamin'ny 91, fitsana amin'izao firenena malagasy. Ho an'ireo mpisehotra niovy ny fiampihavanam-pirenena malagasy, dingana iray lehibe ny zava-nisy androany ary tokony hipaka amin'ny vahoaka malagasy tsy vaky volo. Ary zava-dehibe teto dia afa-iansika malagasy nahita an'ireto filoham-pirenena anankitelo efa ray aman-dreny teo aloha. Aminay eo amin'ny fampihavana tena zava-dehibe ny hoe nahita ray aman-dreny telo teo aloha tonga manotrona ray aman-dreny vaovao ary zay tokony fianarana ao antsika malagasy hoe reto ray aman-dreny reto no taratra ao antsika malagasy ka engany moramora ny sehatra fampihavanana rehetrarehetra eto amin'ny firenena amin'izao vao fanombohan'ny fivadihan'ny pejy eto amin'ny firenentsika izao mba hisy filaminana sy fiadanana ary fandrosoana ao amin'ny malagasy.
Efa hita taratra ankehitriny ny fampihavanana ny vahoaka malagasy tsy vakifolo izay nasehon'ireo filoham-pirenena ny fandimby tonga nanatrika ny fianiana ny filoha Andry Rajoelina androany. Ny vahoaka malagasy izay miandrana fampandrosoana sy fihavanana ary fifanomezan-tanana avy amin'ny tsirairay. Fa hipatika mivantana amin'ny isam-batan'olona ny fampandrosoana ary ho tanterahany ny velirano ny ampandroso any Madagasikara ao anatin'ny 5 taona. Izay ny teboka andrasan'ny vahoaka malagasy ary namafisan'ny filoha Andry Rajoelina nandritra ny lahateny nataony fa ho tanterahany izany Sharahoara ny ampahany lahateny. Asa fa tsy kabary. Izay no anisan'ny nisongadina tao amin'ny lahateny nataon'ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina taorian'ny lanonam-pitsarana nanaovan'ny fianianana. Teo ihany koa ny fanamafisana ny fampahafantarana ny fampandrosoana entina anatin'ny vina IOM. Ijoro filoham-pirenena mendrika sy ampiray ny tenany hoy izy. Koa safidy ao filoham-pirenena ny vahoaka malagasy maro an'izy dia tsy safidy parika fotsiny fa ny safidy vina fampandrosoana. Fandarana azy, tetika azy, ny safidy gafika malapaika hitondrana any amin'ny fivoarana aingana. Izay no ataontsika ampiraya ny vahoaka malagasy tsy vakifolo. Aiko loatra fa miandrana tena vaovao ianao. Efa namontena ho an'ny firenena ao. Ary mbola amapisiko amin'ny androany fa hiasa angy ianao. Ary anao izay tratra ny heky sy ny heky manontolo mba hampandrosoana ny firenena sy ahafantarana ny fampirena malagasy. Efa nanao velirano ao fa anatanteraka ireo vina ho fampandrosoana ny firenena ary tsy ho avela karakagatana ny fatrikisana izay menareo aho, izay menao aho ny vahoaka malagasy. Isan'ny vaindondra raha sy laharam-pamehan'ny filoham-pirenena ny fampanjakana ny tany-tandalana niady amin'ny kolikoly amin'ny endriny rehetra, indrindra eny anivon'ny sampandra-panjakana maro samihafa. Manomboketo dia mila miova-paniny famindry ny mpitantana ny raharam-panjakana rehetra tsy ankanana. Ka ny fanafainganana ny asa rehetra eny anivon'ny vahoam-panjakana dia fanovana andrasan'ny vahoaka malagasy sy iray-manontolo. Mba tena hiasa ho an'ny vahoaka ny mpiasa-panjakana. Ary mba hanamaso izany dia apetraka ny sampana manokana eo anivon'ny fiafidian'ny Repoblika. Andray ny fitarainan'ny vahoaka ka ny fitarainana rehetra voaray dia tsy avela ho velin-javy fa tsy maintsy ho raisina sy anovana fanadakina avokoa. Ka tsy azakena mihitsy ny fananararotana pahefana mba hoentina akana tombotsoa manokana. Tsy ekety ny gabrara ny fananina ny apôla volam-panjakana. Tsy azo leferina ny fanaovana tombotrasa tsy misy asa ny tanterahana koa. Averike, tsy azo leferina ny fanaovana tombotrasa tsy misy asa ny tanterahana koa. Tsy azo leferina ny fanodinana volam-panjakana ka hoenitra aroezana ny sary ho an'izay tratra nanao sy anao an'izany. Tsisy olona ho ambony lalàna intsony eto Madagasikara. Na iza ho averentsika miasa ny tena tany-tandalana. Ho ataoko laharam-pameana ny ady amin'ny kolikoly. Takiky ny siny ny fitsarana marina sy ny tanila atokisan'ny vahoaka ary tsy ekeko ny fitsabara amin'ny raharaham-pitsarana. Ampitomboana ho 320 ny faritra eto Madagasikara izay ho tarihin'ny gouvernoura isam-paritra. Apetraka ny fitsinjaram-pahefana tena izy. Dia ho apetratsika sy ometsika an'azy manokana ny gouvernoura ny faritra izay asolo ny lehibe ny faritra izay andraikitra ny vatana ary tantana ny vatana ny tetikasa mpandrosoana ho tanterahantsika isam-paritra. Izy ireo no hitarika ny fanatanterahana ireo asagoavana na partenay toy ny fanamboaran-dalana, ny sekoly, ny kianja manara-penitra sy ireo fotodrafitrasa maro isan-karazany. Ka ometsika fitaovana manokana
alohan'ny fankarazana ny verena am-Pyrénées dia hovatsiana fitaovana manokana fandoaran-dalana avokoa ireo faritra manerana nosy. Noho izany dia mivory indray mandeha isam-bolana na isaky ny roa volana miaraka amin'ny governeran'ny faritra ny tena. Ny fahafahan'ny faritra roa ambinipolo izay ho lasa telo ambinipolo misipaka ny fampandrosoana mendrika no tena fampiavana Pyrénées ary raha ho tanteraka amin'izay ilay fitsinjaram-pahefana tena izy. Eo amin'ny sehatra ny fampandrosoana ara-toekarena dia tsy ho diso anjara ny any amin'ny faritra rehetra sy ny isam-batan'olona. Isany amin'izany ny fananganana orinasa, ny fanomezana asa, ny fanatsarana ny famokarana herinaratra. Tsy afaka mivoatra mihitsy anefa isika. Raha tsy manokatra sy manodina, eto toerana ihany ny zavatra rehetra ilaysika. Noho izany dia tsy maintsy manangana orinasa zava-dehibe isika isaky ny renim-paritany. Fa hatrany amin'ny faritra mba hiteraka sy amoronasa ho an'ny tanora sy an'asa. Ka tsy olona amin'ny fanafahana intsony fa iroso amin'izay amin'ny fanondranana i Madagasikara. Intsony, nisy fehezan'olon-bitsy ny toe-karena eto Madagasikara. Mandrapiandry izany anefa dia itsintsy anampy ireo tena marezy ny fanjakana ka ampiavana ny ilazako aminao. Fa efa eny ambony sambo eny an-dranomasina amin'izao fotoana izao ny vary ho amidy amin'ny vidiny mirary ho zaraina ny family ho an'ny vaovao malagasy manerana azy. Ao anatin'ny fepitaona iasaka mandritra ny fepitaona dia ampitatsika ho avo roe ny famokarana herinaratra manerana nosy ary ho ataontsika amin'ny vidiny mirary zany zao zaka vaovao malagasy. Asa mampifatsika vava itsika ka zay akizay no ateverisika sy azahafanganisika mampandrosoana any Madagasikara. Ankoatra ireo atomboka amin'ity taona ity ny fanorenana ilay tanàna vaovao Tanamasoandro hoy ny filoham-pirenena. Ovatsiana fitaovana manaraka ny toetrandro ihany koa ny mpitandron'ny filaminana izay efa nosantarina tamin'ity androany ity. Ny fifanomezan'ny tanana, ny fampanjakana ny fitiavana, indrindra fa ny fitiavan-tanindrazana no ampinga entina amin'izay fampandrosoana ny Madagasikara izay raha ny nambarany hatrany ary avadika ho asa azo tsapay tanana sy hita maso ny vina entina anarenana ny firenena. Ato vetivety ato anatin'ireto dokavaratra vitsy ireto isika mialoha ny anarana ny toen'ny fampahalalam-baovao izay iresahana ny fanehoan-kevitr' ireo olom-pirenena sy mpisehatra samihafa mikasika ny kabary izay nataon'ny filoham-pirenena vaovao Andry Rajoelina rehefa fiavary. Oui, appel vers tous les opérateurs. Oui, appel à l'international inclus. Oui, mes SMS, je ne les compte plus. Et oui, l'Internet à la vitesse 4G. 0,5 arrière par seconde vers FAF et Club First. 1 arrière vers Telma et 3 arrière vers les autres opérateurs. Vous aussi, soyez First. À partir de 10 000 arrières, First Premium. Et découvrez toute la gamme First sur www.telma.mg ou rendez-vous en Telma Shop. Telma, ça feed que numéro 1 Malagasy. La route ne sera plus jamais la même avec Jovena. Vivez de nouvelles expériences. Faites confiance à la qualité de nos carburants premium et à la sécurité de nos cartes de paiement Énergie Plus. Profitez de nos grands espaces de stationnement et de tous les services dont vous auriez besoin. Venez découvrir nos nouvelles boutiques. Faites-vous plaisir avec une pause bien méritée dans nos points chauds. Pour votre sécurité et votre confort, de nouveaux services,
de nouvelles couleurs, de nouvelles stations. Jovena, source d'énergie. Professionnels du bâtiment ou particuliers, pour vos articles de bricolage et de construction, choisissez Batimax. Batimax, la qualité au meilleur prix. VTI, une société de conception, de fabrication, d'installation de portes et fenêtres en aluminium, volets roulants, rideaux métalliques, vérandas, ainsi que vente de vitres et tôles, vous propose la gamme de produits adaptés à votre projet et budget. Et rendez-vous chez VTI à environ 150 mètres de Galanat à la Tamate. VTI, prêt à vous servir. Taloza rehefa iantso mila mampiditra kody raha zany lafo be miantso indrindra makany amin'ny opérateur hafa ary mila lanina koa ny forfait raha zany mahanjavona tao ny crédit sao za efa bip tsy misy an'izany tsony tsy mila mampiditra kody ary zato dia efa afaka miantso mihoatra ny 2 minitra ary 10 segondra miala ny crédit miantso ny tambazotra rehetra zany 7 jours sur 7 na oviana na ovina bip ampiasaina e bip mora indrindra rehefa iantso ny tambazotra zay tianao alefa saida. Anoizantsika ny toy ny fampahalalam-baovao nanamafy ny velirano izay nataony tamin'ny vahoaka hatr'izay ny kabary ny filoham-pirenena taorian'ny fianianana nataony androany mahavelombolo ary mampisy fanantenana ho an'ny Madagasikara izany hoy ireo olon-tsotra mpanao politika mpandraharaha sy mpitondra fanjakana sendra ny mpanao gazety tamin'ny ity tontolo andro ity Kaiton Translava. Ady amin'ny tsy fandripahalemana fitinjara-pahefana tena izy fametrahana tetika asa ahafahana mamokatra fanomezana asa ny tanora fitsinjovana ny vahoaka miainga eny fotony sy ny maro hafa isan'ny teboka ilain'ny vahoaka malagasy vahaolana avokoa ireo ialana amin'izao fantrana lalina mianjady amin'ny firenena izao efa misy ny tetika asa mpampandrosoana sy ny fandaharana asa ahafahana mamaha ireo olana ireo hoy ny filoham-pirenena Andry Rajoelina androany naneo ny heviny manoloan'izany ireo sendra ny mpanao gazety ary arak'ireo kabary sy lahateny lava dia lava nataon'ireo dia asa zany zao lasa zao fa tsy mipoditsona asa zao asa ary asa revika any raha ny fijerena azy dia fanatanterahana an'ilay vina 3 ny tena votoatin'ilay kabary zany hoe eo am-panatanterahana azy zany zao ny filoha nisy moa ny efa fandaharam-potoana voalazalaza amin'ny ankapobeny anisan'izany mety ho hita atao anatin'ny 3 volana atao anatin'ny herintaona ao anatin'ny 5 taona miandry sy mihitsy manantena an'ireny vahoaka malagasy tompoko indrindra vahoaka namorony mania anankiray ngamba ny singa ho raisiko ao anatin'ny kabarin'ny filoham-pirenena izay efa fantatritsika ihany koa moa fa ny fanaovany velarano tamin'ny vahoaka malagasy raha tsy resaka fa tsy ny hoe politika ny tsibo aloha satria miteraka fikorontanana amin'ny lafiny sosialy maro eto amin'ny firenena ny tsy fampitsakafo satria ohatra azotsika raisina amin'izany faritra vakinakaratra izay miavinay dia nisy ny faritra mpamokatra ny legioma maro indrindra sy betsaka eto Madagasikara ary mamatsy na Antananarivo na ny province hafa na ny Dekô na ny any Majunga sy Tamatavy kanefa ao faritra vakinakaratra ihany koa no ahitantsika ny tany tsy fanjarian-tsakafo farany ambony ihany koa eto Madagasikara izany hoe misy zahatra tokony ho arindra sy tokony ho alamina zany ao anatin'ny mahakasika an'izay. Teboka iray andrasan'ny maro vahaolana aingana ny sosialim-bahoaka miainga any amin'ny sakafo hohanina sy ny ady amin'ny tsy mandripahalemana ary ny fanasaziana ireo tsy maty manota ilaina fiaraha-miasa sy fahavononana avy amin'ny tsirairay nefa izany raha ny fanazavana. Sady moa zany ny karazana pirofo fahotanterana ny vinanasa ny resaka fitsinjaram-pahefana moa zany indrindra any amin'ny faritra le tena faly zay koa moa zany efa niara-ny asa taminy foana fantatray tsara ny fomba fiasany sady aingana no manao zavatra tsara izy fa ny fanomezana fahefana amin'ny faritra zany dia tena mety aminay amin'ny faritry ny diana
satria manana ny maha-izy azy indrindra raha toe-karena ny fahatry ny diana ka aingany mba handeha faran'izay aingana araka ny fanaovany azy. Sahala amin'ny hoe misy ifandraisany tamin'ny teny natao tamin'ny propagandy dia mazava ho azy fa vitatreo ny kobatambava. Raha nandinika koa zay ny etsy andaniny dia misy fahavononana ametraka amin'ny fomba ataontsika hoe concret ny momba ny fandriam-pahalemana satria rehefa ny teny izy dia no tanterahana le izy ary hitantsika moa reny fitaovana manara-penitra zay nandeha teny amin'ny sehatra mamasiny reny. Farany dia hita koa fa vonona tanteraka zany hoe ametraka an'izany Madagasikara industriel zany ny fonon'Rajoelina eo amin'ny fametrahana ireo tetikasa maro samihafa amin'ny usine manerana ny district manerana ny renivohitra dia mba ho avy amin'izay ilay anjara masoandro Madagasikara ao anatin'ilay tana masoandro. Naneo ny fahavonona ny ampandrosan'ny Madagasikara ny filoha Andry Rajoelina androany toy ny efa nataony hatrizay nandritra ny fampelezan-kevitra sy ny fitetezam-paritra nataony ny analan'ny Madagasikara ao anatin'ny fahantrana lalina ka ho lasa fitaratra aty Afrika. Fataoriany ny Tetsy Mahamasina dia nitohy teny amin'ny lapam-panjakana Iavoloha ny lanonana manetriketrika fametrahana tamin'ny fomba ofisialy ny filoha Andry Rajoelina tonga namaly ny fanasana avokoa ireo olona manan-kaja maro sivily sy miaramira. Henri Florian. Taorian'ny teny Mahamasina tonga niara-paly tamin'ny filoha Andry Rajoelina teny amin'ny lapam-panjakana Iavoloha avokoa ireo olona manan-kaja maro sivily sy miaramila no amafisy ny filoham-pirenena fa fitiavan-tanindrazana no tsinorotsahany tamin'ny fifidianana filoham-pirenena tamin'ny taona 2014. Fifaliana lehibe araka izany ity taona 2014 ity izay nahatonga azy eo amin'ny fitondrana izay ampandrosoana ny Madagasikara. Fotoana manatantara loatra eo amin'ny sainan'ny firenena sy ny tantaran'ny Madagasikara izao fotoana izao. Ary tsaroko manokana raha 5 taona lasa izay tamin'ny fa 4 ny volana Janoary 2014 dia teto amin'ity toerana ity ihany no nanao kabary. Tamin'ny taona 2003 dia ny fitiavan-tanindrazana no nanosika hiditra teto amin'ity lapy ity. Ary nivoaka teto raha nanaiky ny tsy ho candidat tamin'ny fifidianana ho filoham-pirenena tamin'ny taona 2014. Raha nanaiky an'izany dia ny fitiavan-tanindrazana ihany koa no nanosika tamin'izany fotoana izany. Betsaka ianareo no nalahelo, betsaka ianareo no nitomany. Fa ankehitriny 2020 dia amintsika ampifariany sy amitehaka no andraisanareo anahy koa mba amarinantsika an'izany dia ataontsika manaby oizo ny reny Madagasikara tontolo izany afamina ao am-pisidiany afamina renivaka malagasy tetratetrany. Niara-paly tamin'ny filoha Andry Rajoelina sy ny ankohona araka izany ireo olona manan-kaja maro teny amin'ny lapam-panjakana Iavoloha izay ahitana taritra sady ny fiarametany tsirairay ho fampandrosoana ny Madagasikara. Fao fanatanterahana ny fitsinjaram-pahefana tena izy araka ny vina entin'ny filoham-pirenena ao anatin'ny EUM isy eo amin'ny lafin'ny lalàna ny fikitsihana lalam-panorenana izay aloavana ny fitsapan-kevi-bahoaka eo amin'ny fampiarana izay ihany koa dia ilaina ny fiaraha-mientana sy ny fiaraha-misalahany tsirairay amin'ny filoham-pirenena hoy ny teknisianina administrateur civil nanaovana fanadihadiana. Anisan'ny nanaitra ny maro tao anatin'ny lahatenin'ny filoham-pirenena ny firesahana faritra 13 eto Madagasikara raha toa ka 12 zany amin'izao fotoana. Antony mahatonga izany ny fampiarana ny fitsinjaram-pahefana tena izy araka izay voafaritra ao amin'ny vina EUM. Tsy maintsy irosoana araka izany ny fikitsihana lalam-panorenana hialoavana fitsapan-kevi-bahoaka hoy ny mpahay lalàna nanaovana fanadihadiana. Raha ny ao amin'ny andina amin'ny lalam-panorenana moa no jerena zany dia tsy maintsy ho kitihana izy io. Marina hoe ilay isan'ny faritra 12 amin'izao zany
dia ny lalàna fototra ny mamaritra an'izay. Raha ny fikitiana fotony kosa nefa zany ilay hoe farafitra ilay faritra zany amin'ny fametrahana ilay gouverneur de région dia tsy maintsy mikitika ny lalam-panorenana. Inoako zany fa tsy ho ataontsika hoe faritra ihany mety ho kitihana amin'ny lalam-panorenana satria mety hoe fotoana anankiray anamboarana zany izay hitany fa hoe tokony ho ahitsy na tokony ho fenoana zany mba ahafahany manatanteraka n'ilay hoe fampandrosoana anatin'io vinanasana io. Dikan'izay zany dia mety ho isy ny fitsapakevim-bahoaka na référendum zany manoloana an'izay hoe fanovana ny andininy sasasasany amin'ny lalam-panorenana izay. Ho an'ny administrateur civil izay teknisiany ny fitsinjaram-pahefana, ilaina ny fiaraha-miasa sy ny fiaraha-mientana tsirairay atongavana amin'ny fampandrosoana marina ao anatin'ny fampiarana izay fitsinjaram-pahefana tena izy izay. Manomboka eto zany ny tena andraikitra tokony iarahany rehetra. Raha ohatra ka tsy misy ny fifanomezan-tana, tsy misy ny fifanampiana, miainga avy amin'ny vahoaka iray manontolo dia na dia tsara manahoana zany fandaharan'asa ny filoha, na dia faingam-pandeha manahoana zany filoham-pirenena, rehefa tsy mahazo an'izay fanampiany ny vahoaka ao amin'izay raha vao tsisy ny filaminana, raha vao tsisy ny fitoniana, raha vao tsisy ny fahamarina toeran'ny fitondram-panjakana dia sarotra ny inona vokatra dia ilaina ireo fepetra voalazako teo ireo mba ahafahantsika tena miroso makany amin'ny fampandrosoana marina. Ankoatra izay, midika ho fanana ny isam-paritra fahaleovantena manoloana ny fanjakana fohy be, ny fametrahana gouvernoura isam-paritra izay antoka hampandroso ny faritra tsirairay avy araka ny filantsy ny zava-misy ao an-toerany. Isan'ny azon'izy ireo atao ohatra ny fametrahana lalàna ho azy manokana, ny famaritana ny fotodrafitrasa ho atsangana sy ny maro hafa. Antoka ny fampandrosoana feno araka izany, ny fampiarana amin'ny fitsinjaram-pahefana tena izy. Fa iray amin'ireo teboka lehibe ahafana mampandroso an'i Madagasikara ny fitsinjaram-pahefana tena izy izay efa ela noho ny ajiva ny antoko malagasy miara-miainga izany hatramin'izay ny fitsinjaram-pahefana tena izy izay no amafisiny ny filoham-pirenena fa tsy maintsy ampiarina eto Madagasikara. Isan'ny teboka nasiany filoham-pirenena tsindrim-peo nandritra ny kabary nataony taorian'ny fianianana androany ny fitsinjaram-pahefana tena izy. Ny fitsinjaram-pahefana tena izy izay nadiany antoko malagasy miara-miainga hatrizay. Velom-bola araka izany ny eo anivon'ny antoko ary manantena fa ampiarina eto Madagasikara io fanomezana fahefana ny eny fotony io. Mazava fa filoha vonona nanateraka ireo velirano izay efa nataony tamintsika vahoaka malagasy tamin'ireny fotoana fampelezan-kevitra ireny. Azo tsapahitanany zany ary izay mino fa tsy hoela dia fa hiepaka amin'ny vahoaka malagasy rehetra izany fampandrosoana zany indrindra amin'ny lafiny fandriam-pahalemana efa hitantsika maso teo ireo fitaovana izay nampanantenainy tamin'ireny fotoana ny fampelezan-kevitra ireny midika zany fa manana fahavononana ary tsy miandry ela fa tonga dia vonona ny filoha indrindra koa moa izy dia tanora ary dia mino zay fa tsy ho ela dia androso ny firenena malagasy. Efa hita ny finiavan'Andriamanitra filoha fa ny filazana izany dia ny fanatanterahana n'ilay fitsinjaram-pahefana tena izy. Zany hoe efa misy zany faritra vaovao eritreretin'Andriamanitra filoha ho apetraka atsy ka dia mahavelom-bolo zany amin'ny fitsinjaram-pahefana izany. Eo ihany koa ny fametrahana n'ilay gouvernoura régionaux zany izay ho apetraka Andriamanitra filoha dia raha mahita hoe misy finiavana lehibe ao aminy fa miantso ny vahoaka malagasy famonetanana atateraka ny vina sy ny velirano napetraka Andriamanitra filoha ho an'ny vahoaka malagasy. Ilaina fiaraha-miasa sy ny fahavononana avy amin'ny tsirairay anefa izany, indrindra ireo nomena fahefana eny fotony na olom-botendry zany na olom-bofidy. Ilaina ihany koa ny fanaraha-maso sy ny fampiarana ny lalàna ahafahana mampandroso an'i Madagasikara. Ny zavatra miandry antsika zao dia asa ary ny président de la république dia miantso antsika hoe amin'ny fanampiana sy ny fanomezan-tanana ampitsika izy ary manao izay tandrify sahaza atsika rehetra araka ny tenin'omba labe maso moa hoe tsy adidiko zasy amin'irery fa adidiko zasy ianao. Zay ny culture antsika malagasy dia zahantsika mandamina sy mandrina zany araka zazo atao fa dia fotoanan'ny asa zao tsy président de la république rery navelantsika hiasa rery fa tsika rehetra samy manao izay tandrify antsika fa tsy maintsy mandroso Madagasikara. Raha hoe ny faritra 3 izy ao dia efa misy dikany be dia be fahitako azy tao anatin'ilay kabary nataony teo
na ny fampisehoana ireo fitaovana maro samihafa sy fahavonona fandriam-pahalemana ny kolikoly ary indrindrandrindra ihany koa moa ny fahavitantenara-tsakafo izany hoe asa fa tsika bary voaporofo zany ankehitriny. Tsy ho tratra nefa ny tanjona raha tsy misy ny fanehoana fitondran-tena mendrika sy ny fanehoana firaisan-kina ho an'ny tombotsoan'ny firenena. Mpanao politika modely no ilain'ny firenena, ilain'ny tanindrazana ary ilain'ny fiarahamonina malagasy. Samy manan-tena araka izany rehetra fa iroso amin'ny fivoarana sy fampandrosoana i Madagasikara. Ny fampandrosoana izay miainga amin'ny fitsinjaram-pahefana tena izy, izay efa ny adian'ny antoko malagasy miara-miainga hatrizay. Lafa mavao hafa tanteraka kosa indray nitrangana lozam-pifamoivoizana tetsy Ambojatovo teo amin'ny tobin-tsolika iray ny atoandro teo fiara fitateram-bahoaka ao amin'ny zotra 178 mampitohy Anandraisoro sy 70 hektara no tapakisatra vokatra izany dia olona 20 no naratra tsy nisy kosa ny ainana fohy tao anatin'izay. Albertin Ramialerivo. Androany tokony ho tamin'ny folora sy sasany maraina nisehona lozam-pifamoivoizana tetsy Ambojatovo teo amin'ny tobin-tsolika iray. Tapaka nisatry ny fiara iray mpitatitr'olona mampitohy Anandraisoro sy 67 hektara ny zotra 770 am'jato. Potika tanteraka ity fiara ity ary nandona fiara 5 hafa. Olona 20 no naratra vokatra ity lozam-pifamoivoizana ity, tsy nisy kosa ny ainana fohy. Mitantara ny zava-mitranga ny nanatry maso. Izy zany araka ny tenan'ny chauffeur hoe le frein zany ny olana satria izay aloha zany feno be avy any amin'ny masikôty avany dia tetsy amin'ny tinelina tetsy zany izy no tapaka frein dia tsy naika hoe ho alefa ny vary amin'ny Ambojatovo ary zany izy dia jerena nefa ohatrany tena raha hoe alefa any io mety kararana no maty any. Za mijoro eto dia lehilahy anankiray eo alohako etsy dia izy io zany sososo avy any ambony izy io dia efa nadonany tamin'ny tsy poto ambony ito zany ilay izy dia tsy tafajanony dia tomobile anankiray ry tomobile anankiray mijanona ry zany no avy any ambany dia sendra hiakatra tomobile dia voafokany dia izy mivily eo io dia izy tonga dia izy midabika io. Nisy any aloha ny olona naratra fa maty aloha tsisy maty fa naratra misy zazakely anankiray zany no tsy namily. Vokatry ny tandrevaka ny mpamily na ny tompon'ny fiara araka izany no mety nahatonga ity lozam-pifamoivoizana ity. Eo ihany koa ny tsy fanajana ny mpandeha. Mifarany tompoko lasy tompoko ny fanarahanao ny fampalalam-baovao tamin'ny tsy alina ity sorananao nanaraka izany hatramin'ny farany alana tsiny kosa ireo fahadisoana tao anatin'ity vaovao androany ity. Veloma tompoko. La 4G Batelma vous a présenté Ni Vaovao. Pour votre sécurité et votre confort, de nouveaux services, de nouvelles couleurs, de nouvelles... Narainao teo ny fampalalam-baovao niaraka tamin'ny Jovena, source d'énergie. Lasso. XXL. Nanolotra ho anao teo ny Vaovao. Mampatanjaka vokarin'ny orinasa Star. Blue Line TV safidy tsara indrindra nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. Narainao teo ny fampalalam-baovao niaraka tamin'ny VTI, prêt à vous servir. Batimax vous propose sa gamme de luminaires rustiques en suspension avec applique pour tous les modèles à 70% de remise. Offre valable jusqu'à épuisement du stock. Alors, n'attendez pas. Batimax, la qualité au meilleur prix. Nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao.